Anio dia hianatra sika ka ny lohatenin'ny fianarana dia ny hoe mitombo no ny asan'Andriamanitra. Mitombo no ninona no ny asan'Andriamanitra. Dia sokafo ny baibolinareo ry havana malala, ny Korintianina 2:7-9 no iangatsika. Mialatsiny amin'ny fahaditsontsopelona nataon'ny trano prity amin'ny boky ary havana. Korintianina 2:7. Korintianina 2:7, 9 sy 7. Dia ny 9 sy 7. Tsy manina vavakitsika ny andinina 5 hatreo amin'ny 7. Paragrafy iray itsinina. Korintianina 2:7, 5 hatreo amin'ny andinina 7. Zay mahita dia miaraka mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa inona moa Apôlôsy, ary inona moa Paoly? Mpanompo ihany izy izay nahatonga anareo ho mpino ireo, dia samy araka ny nomen'ny tompo azy avy. Izaho namboly, Apôlôsy nandena, fa Andriamanitra no mampitombo. Ka dia tsinotsinona izay mamboly na izay mandena, fa Andriamanitra izay mampitombo noho izy. Ary iray ihany ny mpamboly sy ny mpandena, nefa samy andray ny valim-potiany avy araka amin'ny fisasarana izy. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra iray, ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Amen. Ravana malala, verinao boky arahako fotsiny ao anaty boky. Ho aminareo ny fiadanana avy amin'Andriamanitra tompon'ny fiangonana. Ny tenin'Andriamanitra tiany hanafarana antsika anio dia ilay teny malaza nosoratan'i Paoly apôstôly ao amin'ny Korintianina 2:7 manao hoe, andao iverena vakindray aminaran'i Jesosy: izaho namboly, Apôlôsy nanondraka, zay ny tena hevitry ny teny eo, fa Andriamanitra no nampitombo. Ka dia tsinotsinona izay mamboly na izay manondraka, fa Andriamanitra izay mampitombo noho izy. Mamerina fialantsiny amin'ny lehibe rehetra tokony atao amin'ny Apôlôsy sy Andriamanitra. Tarihin'ny tompo andalina ny amin'ny fitombontsika ravana malala. Raha dika amin'ny teny hafa zany dia izao: ny faniriana lalina ao am-pon'Andriamanitra ry havana, na ho antsika isam-batan'olona, na ho an'ny fiangonana manontolo, dia ninona? Ny hitomboantsika. Ny hitomboantsika. Fantaniana voalohany, fa inona natao hoe mitombo ary? Inona natao hoe mitombo? Sary momba amin'ny fambolena ry havana malala no ampiasain'ny Paoly apôstôly eto. Izy no mpamboly, i Apôlôsy kosa naninona? Nanondraka izay namboleny, ary Andriamanitra naninona? Andriamanitra nampitombo azy. Le sary zany ry havana malala raha zavaiko dia ohatra antsika mamboly vary. Vary agny moa ny antsika malagasy, dia tsika mahalala tsara mihitsy fa hoe ny anjaran'ny olona ankiray dia mamafy an'ilay vary ao anaty fotaka ao. Dia ny olona sasany efa nampiditra ny rano amin'ny ny tanketsa atao io. Ny zavatra mety ho nitranga dia izao: raha atsipy anaty rano, anaty fotaka ny zavatra ankiray, mety haninona ao izy? Lo ao. Fa maninona ilay izy ny tsy lo, fa ny tsiry nanjary maitso mahafinaritra, satria ny asa izy Andriamanitra. Andriamanitra no nampitombo, Andriamanitra ny asa. Ary nandry havana mahalala ny zava-mahagaga izay ataon'Andriamanitra isan'andro eo amin'izany tontolo ny fambolena izany. Toizako, araka izany ny atao hoe mitombo dia ny manahaka ny zavatra ambolena. Ka ahoana? Kely aloha nefa mialehibe. Zanakazo lasa hazo lehibe. Eo amin'ny maha-kristianina, zazara-panahy lasa inona? Lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe. Araka ny filazan'ny Paoly azy amin'ny Efesiana 4:7 hoe: ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehiben'ny fahafinoan'i Kristy. Zany izy havana malala, natao hitombo isika. Zay ny lesona tamin'ny farany, natao hitombo isika. Fa mahavariana mahita olona tsy mitombo eo amin'ny fiainana ara-panahy. Folo izy nianatra ka tekomena nampianarina izao mivavaka nampianarana tompo, izao fiainam-bavaka sy ny sisa. Dia miona aminy ianao 5 taona teoriana nandraisana fanasan'ny tompo azy, ny vavaka hany azy atao atreo ny sakafonay dia atreo ihany ny vavakay. Tsy zany ny fiainana kristianina. Tsy zany ny fiainana kristianina, satria tsy mitombo zany. Ohatran'ny hoe ty zanako ty mahafatifaty mihitsy, fony voateraka rokolao. 5 taona izao rokolao. Tsy normal zany fa mizary tokony eritreretana lalina ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fitomboana ry havana. Toizako, ny zavatra ambolena koa dia maninona? Marefo aloha, fa maninona? Miamatotra sy mafy. Ilay hazo folahana dia tapaka teo, lasa maninona? Hazo ilana famaky vao tapaka. Raha mpiarina amintsika zany ry havana malala, teo kristianina vao voadona dia kivy, vao hiara-mifakam-panahy dia
resy voarebirebe zao antsoantso-pahagagana sy fampanantenana samihafa zao dia tsy maray lamba fa lasa mitombo ka lasa ahoana kristiana mahajoro tsy mora lavo tsy mifindrafindra foana zany izy dia samy mamantatra ny tena zany mitombo aty sa tsy mitombo sa tsy mitombo anjarantsika zany mieritreritra an'izany ry havana eo alohany zany fahamarina ny tenin'Andriamanitra zany toizako fa misy lafiny tsy azo adonono dia ity ry havana ny fitombon'ny zavatra ambolena dia misy lafiny miafina hatrany misy lafiny miafina hatrany matoa tsara ny fitombony dia satria maninona mamaka tsara izy ary miorina mafy koa isika koa raha iriny ny tompo hitombo dia izany koa no iriny amintsika isika haninona hamaka tsara ao amin'ny fiainam-panahintsika miafina ao ary mariko tsara ny teny miafina ao ny zavatra tena lehibe tokony tandremana mafy mantsy ravana malala eo amin'ny fiainana fivelomana ny finoana dia zao manako hoe ity ilay ianao miseho ary ity ilay ianao miafina mitovy ve ilay ianao miseho sy ilay ianao miafina eo zany ny fanontaniana be raha nisy zavatra lehibe ravana malala izay nanafotoana an' Jesosy tamin'ny mpiarabelona taminy ny mpivavaka tsara tamin'ny androny dia ny fiatsaram-belatsia ny fiatsaram-belatsia ary ny fiatsaram-belatsia dia noarin'i Jesosy manao hoe nareo tahaka amin'ny fasana voalalotra fotsy ety fela ilay fasana fotsy ery nefa no aminatiny izy rombaky ny maty ny fitombona ravana malala dia tsy afaka isy raha eo ny fiatsaram-belatsia ka samihafa ilay ianao ety ivelany sy ilay ianao miafina samihafa ilay ianao rehefa ao anatin'ny efitranonao rely mangina sy ianao rehefa aty am-piangonana samihafa rehefa ianao aty am-piangonana sy any amin'ny toeram-piasanao samihafa rehefa ianao aty am-piangonana sy eo anivon'ny fianakaviana samihafa ilay ianao aty am-piangonana sy any amin'ny namanao any samihafa ianao rehefa aty am-piangonana sy any amin'ny toerana hitsangatsangananao any nanovanao vakansa fanontaniana ngezabe tena ataony tenin'Andriamanitra zany tsy afaka mamaka isika raha tsy eo amin'ny lafiny miafina ao anatin'ny fiainana tsy afaka mitombo izy raha tsy eo amin'ny lafiny miafina ao anatin'ny fiainantsika no marina ary ataoko faharadalana zany ravana malala eritrereto hoe misy hazo anankiray maniry eo io hazo io raha ohatra ka tsisy fakany mihitsy eo fa matsatoka eo fotsiny le izy kanefa hitanao maitsomaitso eo zay ray marina na volan-tsatoka io fa raha pisy miverenanao dia alazo io na plastika io zay le izy raha ohatra ka hazo tena maniry tsy maintsy misy inonao misy fakany eo raha salamasaina ianao dia anjarantsika mieritreritra an'izany inona marina ilay faka iorenan'ny fiainanao ao fa raha tsy misy faka ao tsy maintsy malazo ianao tsisy fitombona raha ohatra ka ny fiainanao miafina no tsy marina amin'ny fanekenan'i Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy araka ilay trakotra nizaraiko taminareo ilay indrisy mbola tsy ampinay koa moa ilay vaovao mahafaly iny tsy marina amin'ny fandraisanao an'i Jesosy Kristy tsy marina amin'ny fanekenao azy eto anatin'ny fiainanao dia rehefa tsy ao Jesosy Kristy tsy manana kely ivelomana ny fiainana kristianina ianao nge olona teraka tamin'io teny torotoroana tamin'ny fahotany tsy afaka iaina ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra ianao Jesosy miditra ao anatinao ihany izay zanak'Andriamanitra miditra ao anatin'ny fiainanao no manangana anao ko zanak'Andriamanitra afaka iaina ny fiainan'Andriamanitra ravana malala ka raha tsy marina izay fanananao ny Kristy ao anatin'izay dia aza manantena mihitsy fitombona ravana malala nandeha zay nanao vakansa andray mandeha zay moa zany dia tsy afiainanareo fa tia mamonjy ranomasina mihitsy rehefa manao vakansa hoe ny dokotera tampoka ianao pastera miasa be ianao mandritry ny anina eno aho za zany dia zay ny fiainako rehefa miasa dia miasa tsara ary miasa mafy fa zao koa nefa rehefa mba tonga amin'ny fotoana fakan-drivotra dia tena maka-rivotra mihitsy maka-rivotra dia mandeha maka-rivotra tany ianao mozy mba mamonjy ranomasina eny aro aho dia nandeha zay tamin'ny folo pointe dia ny natongavana tany tsy alahady akory vasa alarobisa alakamisy izy zay dia mandeha eny rantanany dia pakahety eny ay manao vakansa ty koa rianina kristianina rianina pian rianina pastera rianina katekista rianina pitovite ko fakalala daholoko ala izy tonga ny alahady ka ifiangona amin'ny folo-pianto io manana fahazarana tsara mihitsy rehefa tonga ny lahady atsangandrareo vahiny rehefa tonga ao mitsangana daholo ianareo zay vahiny tonga eto ka ny maso moa adala ny herika any jery tsy hita kotrareo
tsy hitako zareo dia ny arivan'iny lahady iny zany nandeha teny ambony ranomasina am'izay miaka teny vakety ohatrany tsy hitako nareo any keo kare paster mba vakansa dia gaga ianao hay moa zany rehefa ny folo pointy ianao tsisy mpiandro mahitanao hoe mpiandro ianao tsisy katekista mahitanao hoe katekista ianao tsy olo mahita hoe mpitoroteny ianao tsy misy olo mahita hoe paster ianao dia afaka tsy mivavaka ianao tsy zany ny fiainana kristianina tsy zany ny fiainana kristianina ary zany rehavana malala no antson'Andriamanitra ampahatsivina tsara ny fiainanao miafina mety tsisy olona mahita anao mihitsy afa-tsy ianao sy Jesosy rery fa manao ahoana ny fiainanao amin'iny fiainana iny ny tena fototry ny fitombona marina raha marina iny dia misy ny fitombona raha tsy marina iny tsy hitombo mihitsy ianao na niriny fiazany akoho azonareo ve zany ravako dia za zany mamerina mandrakariva mbola merina zany matetika nareo mamerina nareo mandrakariva any amin'izay tsy misy fitombona raha tsy misy fahateram-baovao rehefa marina ny faneketsika an' Jesosy Kristy manomboka eo ihany ravana malala manomboka eo ihany vao misy fitombona eo amin'ny fiainana kristianina marina zay zany dia hotizako ary ny ao anatin'ny boky ho iamanako hoe koa isika dia ny ampovoany eo isika koa raha irin'ny tompo hitombo dia izany koa no iriny amintsika isika amaka tsara ao amin'ny fiainam-panantsika maninona miafina ao anatin'ny fontsika mangina ao mba hitombon'inona ny fitiavana ny tompo ao an-tokantrano ao mba ninona mba hitombo ny fiaraham-vavaka hifankazarana amin'ny tompo ho tena loharan'ny mpitahina ao anatin'ny tokantrano efitsika mariavana malala dia sorana n'Andriamanitra lehibe fa nanapa-kevitra ny hanao ny antsoina hoe herinandro ny fianakaviana nareo moa ny fiangonana misy anareo mba manao herinandro ny fianakaviana sa tsy manao reto ohatra misy olona ohatra misy fiangonana ohatrany tsy afaka manao mantsy ony satria miparitaka be loatra hono ny kristianina fa sarobidy ry avy ny herinandro ny fianakaviana io mba hahazoantsika tena mitaiza mihitsy ny hoe ny finoana kristianina nge ka tsy afaka tsy azo ajanona mihitsy aty amin'ny fiangonany fa tsy maintsy manaraka anao any an-tokantranonao sy any amin'ny fiainanao andavanandro ao anatin'ny teolojia ny fianakaviana ry havana malala dia ny fianakaviana dia fiangonana kely divizantsika amin'ny katolika zany teolojia zany ny fianakaviana dia fiangonana kely izay ataontsika ty am-piangonana dia ataontsika any amin'ny tokantranontsika mivavaka tsika ty am-piangonana dia manintsika any an-trano vavaka tsika any an-trano mamaky baiboly tsika ty am-piangonana dia mamaky baiboly tsika any an-trano mihiry tsika ty am-piangonana dia mihiry tsika any an-trano zany zany izy misy aza mo fianakaviana sasany manao an'ilay fiaraham-vavaka ny mpianakavy dia manao rakitra ary zareo inona moa ny olana tsisy olana mihitsy tsisy olana mihitsy dia atao aiza le rakitra anontany Jesosy misy sasany anatin'le tokantrano manao hoe ataonay le rakitra izy hitanay fianina tsy salamana ty amin'ny fianakavianay dia entinay amangina azy le rakitra misy ny sasany manao hoe anao anina ny fiangonana dia andao alefa tsika any amin'ny fiangonana be dia be ny anaovan'ny olona azy fa anontany Jesosy dia omenanao mivaliteny fa zay ataontsika ty anatin'ny fiangonana dia atao any ary ravana malala ny zavatra lehibe mihitsy hoe mba ho marina ny fiainantsika ka tsy aty am-piangonana ihany no mivavaka tsy aty am-piangonana ihany no mihira tsy aty am-piangonana ihany no mamaky baiboly fa ao anatin'ny fiainantsika mianakavy koa kristianina amin'ny ray trano isika dia mba ho marina koa izany fiainana zany mbola hiverina amin'izany tsika mbola misy lesomba mivavaka amin'ity fitombona ity ravana malala fa efa atsitoko sady zany hoy hoe tandremana tsara ny miafina sy ny miseho mba ho ny miafina mitovy amin'ny miseho fa tsy ny miseho tsara mamirapiratra ny miafina nefa mahamenatra dia manjary fiatsaram-belatsiana mba afaka mizara aminareo zao fijoroana vavolombelona zao ary havana za rehefa nampianarin' Jesosy an'izany dia nivavaka hoe Jesosy ahoana moa zany zao ny ainako an'izany dia zao mivalim-bavaka azoko isa maraina za zany dia misy vavaka anankiray ataoko vavaka ataoko 520 ao anatin'ny taona iny 520 isa maraina ary zao zany mivavaka zany aoka ny teniny vavako sy ny fisainany foko samy akasitrahany eo masonao Jehovah vato lampoko sy mpanavitra salamo zany teny zany ary mba fantareo fotoana toy inona no naovaka zany vavaka zany rehefa miborosy nify aoka ny teniny vavako sy fisainany foko samy akasitrahany masonao Jehovah vato lampoko sy mpanavitra isaky miborosy nify maraina dia ataoko zany vavaka zany ary rany ihany hitehirizako ny fiainako tsy hisy fiatsaram-belatsia
ny tenyny vavako tenako sy ny fisaina amin'ny foko ao mba ho anatrihan'Andriamanitra ankasitrahana no anatanterahako zany fa tsy ny zavatra teneniko hafa ny zavatra ao anatin'ny foko hafa dia miezakatsika ry havana malala miaina an'izany ao anatin'ny fiainantsika ao anatin'ny tokantrano misy olona sasany rehefa ty ivelany kristiana mahafinaritra ery rehefa tonga any tokantrano olona tena sarotra raha monina mahasosotra tantarako zavatra nareo nandeha nanao vakansy tamin'ny toerana anankiray zay aloha tsy olazaiko kosa hoe taiza le izy tamin'ity dia olona manao vakansy mody miara mivavaka eny tsy mitoroteny tsy manefa dia mba miangona manaraka amin'ireo dia vita le izy ko le tanàna fantapantana manao pastera any dia mba tongava any an-trano pastera ozy raha tompo tanàna zany ho avo azako zay olona manao vakansy malalaka be fotoana ay zary anana dia ndao ary dia tonga tany an-trano zay mivady araka reo dia vao tonga reo zay dia mifampiarahaba teo dia le raha matoreriny nandray anay fa hay zaho le raha lahako izy mbola lasa nandeha tafika masina sy anana ozy izy ay oa dia nandroso zay dia mivavaka dia niresadresaka teo dia hoe le raha lahako iny kosa aloha tena mba mafana fo mihitsy mafana fo vadinao masy le ramatoa iny tokoa ny ramatoa mafana fo ihany mafana fo ihany ahoana oa zay le izy fa lasa izy lasa natafika masina sy namitety tokantrano any izy zao ka mafana fo ihany ahoana indrikondrika le ramatoa dia nanomboka nangano ano izy iny raha lanao ino izy izy rehefa any am-piangonana sy any amin'ny fanaovana tafika masina mitety tokantrano tena olona mahafinaritra mihitsy fa rehefa tonga atao trano manontaniny zany hoe dada aza vao kely ny lesona sekoladinay ny valy teny azo izy manao hoe ataoviny lafo za reraka zany ny zavatra azo izy dia atao trano hoe ataoviny dada mivava mba ataovinareo fa ny ahy fa vita tany velany dia gaga ianao aty am-piangonana olona mahafatifaty any an-trano ny olona dia mitandrina tsara tsika raha te hafantatra tsara ny toetratsika zany dia tokony anontaniana ny vadinao tokony anontaniana zanakao mba manahoany ty ramatoa ty aty an-trano mba manahoany ty dady ty aty an-trano dia ny valiteny omenindreo vady aman-janako reo ino ny valiteny marina zay nge izy io zay izy io dia samy mieritreritra an'izany za ao anatin'izany dia ty anontany reo manahoany dadanao tsy hitalava zany zao mivaliteny sara tsy hitalava zany izy dia valiko fotsiny normal zany anaka fa anjarantsika mieritreritra an'izany hoe ahoana tokoa moa zany ny fomba iainantsika an'izany finoana sy fitombona ara-panahy zany ao anatin'ny tokantrano namaky heviteniny missionnaire ry havana malala heviteniny filazantsara raka amin'ny Matio dia zao namparany missionnaire rehefa nanazavanyzambany misy olona ho izy mitendry ny lokangany raha nivelan'ny tokantrano fa rehefa tonga an-trano dia ahantony ny lokangany zany izy ny anivelany ihany faly ary mandre fa rehefa otrano ahantony lokangany tsy mba misitraka an'izany ny vady aman-janany tandremo zany ny fitombona takin'Andriamanitra ry havana tsy maintsy misy lafy miafinao ary miafina iny ianao sy Jesosy rery fa io lafy miafina io ao anatin'ny fiainanareo menakavy ao anatin'ny fifandraisanao amin'ny vadinao fifandraisanao amin'ny zanakao fifandraisanao amin'ny mpiray-tampo aminao fifandraisanao amin'ny rafozanao fifandraisanao amin'ny vinantonao nareo moa mifankaty tsara daholo amin'ny vinantonao sy ny rafozanareo fa zavatra tsara zany zay no izy fa zavatra miletriretina lalana zany ry havana malala toizako ho iaho hoe ao amin'ny isan'androntsika ao mba hitombo ny fankamaminana inona ny fiainam-bavaka sy ny fitiavana inona ny tenin'Andriamanitra isy lesona momban'izany ataontsika hiaheriny inona ny fijoroany vavolombelona hitao mana olo-kafa ho an'ny Kristy zany koa fiainantsika manokana zany ry havana malala dia anjarantsika manatanteraka an'izany hoe ahoana ry ny fomba anatanterahana zany eo amin'ny maha-kristianantsika fitombona anaty azonareo tsy pihana tsara raha manana boky nareo eo ambany hoe anaty io tsy ny miseho ny zavatra lehibe ry havana malala fa ny anaty ary Andriamanitra mahita ny eo am-po tsy miloaka Andriamanitra tsy mijery ny miseho fa mijery ny fontsika mijery ny fonao izy inona no hitan'i Jesosy ao dia izay valin'izay ry havana malala no miantoka ny fitombona ho toizako ary fantanina faharoa iza nefa no tena mampitombo iza nefa no tena mampitombo mazava dia mazava ry havana malala mivaly tenin'ny Paoly apôstôly eto ahoana aloha izy ahoana tsara hoe Andriamanitra no mampitombo tsy zava-baovao kory zany ry havana raha ny zava-maniry ny jerena miverina amin'ilay sarina lazaiko teo zany raha manetsy avary sika dia manatsatoka azy ao anaty fotaka no hany haintsika atao
maro ny zavatra atao anaty fotaka dia loa ao fa raha misy kosa amin'ny maniry dia fahagagana ataon'Andriamanitra zany. Izy Andriamanitra no ny sahirana nanome aina, izy Andriamanitra no miasa ka nampahavokatra. Ary zava-dehibe ny fahatsiarovana ry havana malala. Nalaim-panahy matsy ny kristiana tany Korinto hevitra fa ry Paoly sy Apolosy ny tena zavatra. I Paoly mpanao tafika masina ny kuizana ka nahatsangana fiangonana vaovao. I Apolosy kosa mpitoro teny fatratra na nampianatra ireo kristiana voataonan'ny Paoly. Tonga amin'ilay obolantsika hoe pampangolana tikatsaka izay nivoaka babany avokoa. Ahitsy ny Paoly anefa ny fiheveran'izy ireo. Ahitsy ny Paoly, tsinotsinona izahay hoy Paoly. Tsinotsinona ny mpitoroteny, tsinotsinona ny paster, tsinotsinona ny mpampianatra, tsinotsinona ny mpanofana. Fa raha misy finoana ao anatinareo, raha tsaroanareo fa nitompo tamin'ny fahalalana sy ny fitiavan'Andriamanitra ianareo, fantaro tsara mihitsy fa Andriamanitra no niasa tao anatinareo nahatonga izany. Zavatra lehibe ry havana ny atsiarovantsika an'izany. Hatramin'izay dia fakapanahy ny olona mandrakariva, ny hijery kokoa ny olona mitoroteny, ny olona manofana, ny olona mitarika azy no ny hijery an'i Jesosy Kristy. Toy Paoly miavlio ny maso, tsy izay fa Jesosy Andriamanitra ny mampitombo. Dia miverina tsara antsika, zavatra ngezabe ny atsiarovana izany ry havana malala. Mahita kely aminareo aho. Amin'ny tantara ny fifoazana eto Madagasikara ry havana malala dia misy zao tantara mampieritreritra izao. Nenay moa zany dada sy mama dia natokana ho mpiandry tany Farimena, mbola tsy nisy sefala tsina tamin'izany fotoana izany. Dia tany natokana. Dia nakany Farimena izay. Dia nisy tantarany foana moa zany isaky isataona ny toby lehibe reny ny amin'ny zavatra nitranga tamin'ny andro nireo mpanompon'Andriamanitra ny andohany zany fifoazam-panahy zany dada to Rakotozandry Daniel. Manareo izay tsy mahalala ny tantara zany dia izay ny Rakotozandry Daniel naran'ilay pastora satria faritra loterana iny. Izay miara-miasa tamin'ny tompo nisy ny fifoazam-panahy tao Farimena. Dia tonga ny alady maraina Andriamanitra mandeha ry havana malala. Naneno ny lakolosy. Ny olona efa feno hipoka an-trano. Dada to sina mbola velona tamin'izany, dada to Rakotozandry. Feno hatreny tokotany. Dada to tsy tonga. Gaga ny olona. Dia ho adin'ny dada to ve alady androany. Sa marary izy. Rodorodo reto birao-piangonana nakany tranony. Ny tranony dada to Rakotozandry Daniel matsy akevitry ny 100 metatra avy eo amin'ny fiangonana teo. Dia tonga tao trano, dododo ahoana. Tiany dada to mipetraka tsara ao trano. Dia hoy ilay birao-piangonana, dada to alady inge androany. Eny tompoko izy. Ka ny olona efa feno trano. Eny tompoko izy. Ka hoana ianao tsy nandeha tany. Dia hoy dada to taminy. Zao tantaraiko araky ny tantarana azy satria faritra loterana moa iny tamin'izany fotoana zany, zany fomba teny. Naresaka tamiko Jesosy ozy izy. Dia izao nolazainy Jesosy manao hoe tsy makany am-piangonana ianao an'io. Pastora io lahady maraina io Jesosy niteny tsy makany am-piangonana ianao an'io. Dia zaho izy nantany fa maninona tompo. Dia izao navarin'i Jesosy tamiko izy manao hoe tsy makany ianao fa ianao no tadiavin'ny olona fa tsy za. Ianao no tadiavin'ny olona fa tsy za. Zany izy. Ka Jesosy ary mpiaro amin'ny voninahiny. Tsy makany ianao izy. Izao mijanona. Tsy nasain'i Jesosy nakany ao izy. Varaontsana ilay birao-piangonana. Niazakazaka ilay am-piangonana. Dia nitatitra an'ilay izy. Izao niaona tamin'ny dada to zay. Namangy azy tao ny tompo tsy navelan'ny tompo akaty izy satria ny dada to ny tadiavinareo fa tsy Jesosy. Farimena moa zany ny fifoazana mitomany indrindra hitako hoe voatetiko dao ny toby lehibe efatra. Fa fifoazana tena mitomany Farimena. Tena mitomany. Tsisy toby tena mitomany zany ny fiainam-panahy. Mitomany gogogogo ny olona erany trano. Hoe mifony zay. Fa ianao Jesosy ny tadiavinay. Fa tsy dada to akory. Rehefa nitomany mpibebahana teo ny fiangonana manontolo dia niteny tamin'ny dada to Jesosy tany an-tramony hoe ndana fa efa mibebaka ry zareo. Izay izy vao nandeha. Azonareo sary an-tsaina moa zany ry havana malala. Tonga eto nareo sao dia tady any ami. Aloha hazava tsara ny resaka. Miala tsiny fa za tena olona tsotra mihitsy. Zany izy. Za tena teny tamin'ny kristiana aby, misy kristiana tao amin'ny fiangonana enty koa tao androndra fahasoavana. Za efa niteny sao dia tia any ami io. Zany izy. Tena Jesosy ihany. Jesosy no maty anao teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy no nandatsaka ny rano anao teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy no nitsangana tamin'ny maty hanome anao fiainana vao. Jesosy ihany. Raha
vao mividy miala amin'i Jesosy ianao dia very amin'ny famonjena fa tsy misy olona na iza na tohinona fanomezam-pahasoavana omena azy afaka maka ny toeran'i Jesosy anatin'ny fontsika sy ny fitiavantsika azonareo ve zany ry zanako eny tompoko zany izy io fa fakapanangeza be zany matoa miresaka an'izany za efa nitan'izany tany amin'ny fiangonana netiko mantsy miverina avy nanao vakansy zay dia le olona tamy tonga soa paster eny ho ady misorana tompo nanao nareo tata any lamina tsara izy fa zao fotsiny za mba manana torohevitra olona iray aman-dreny fakaty be moa zay miainaka zany dia fanao vazivazy zao paster amin'ny vakansy sa manaraka manaova poster dia apetrao eo fa ahoana ho ary dada ka zao izy rehefa lasa manao vakansy ianao tsy miditra am-piangonana ireo zanak'ireo koa za hoe mba manao vakansy ohatra ako izy dia any amin'ny toerana ale manao vakansy mba mivavaka ohatra ny atao tsy zany mihitsy ozy izy tsy miangona fa lasa miverina makavila laty miverina manasa lamba laty miverina manao baolina laty satria tsy ao pastera dia gaga nareo moa tsisy manao an'izany ny fiangonana misy anareo any zany fa raha izany ry havana malala no iainantsika ny finoana tsy maro an'izany finoana zany satria tsy pastera na iza ny tompony finoantsika sy mpanefa azy fa iza ihany Jesosy ihany dia mieritreritra tsara tsika io ambaran'i Paoly tsinitsinina zay ny voambolana ampiasain'i Paoly tsy zany ma tsinitsinina Paoly tsinitsinina Apôlôsy izy Andriamanitra no mampitony ary dia tokony hipetraka tsara amin'izany toerana izany tsika rehetra ry havana malala ary iza petraka amin'ny toerana tsy tokony hipetrahanay koa zahay mpitandrina sy mpampianatra anareo toizako eo amin'ny andininy fahasivy dia mandray sary hafa Paoly hanamafisana izany hevitra izany toy ny trano arafitra ny fiangonana hoy izy raha vita ny trano dia izy ny tompony trano ny deraina ary izy ny tena ny asa satria ny volany sy ny fikirizany nentinana ny asa rehetra ny nandrafitra ny briky ny nanao varavana dia mpiasa fotsiny ihany ary zany le sary asehoneo zany no asan'Andriamanitra ry havana mampitombo antsika izy mihitsy no misahirana manao zay hitombontsika isam-batan'olona ary fitiavana mahagaga izany zay izy havana tena Andriamanitra manontolo no manao an'izany iresaka teolojia ry havana fantatra fa tsy mpitandrina nareo fa tsy maninona fa protestanta nareo ary manana zo alalan'izany mba tsy ho zaza ara-panahy foana ao anatin'ny teolojia protestanta ry havana malala misy zavatra vitsivitsy ao zay tansaiko daholo no ny amin'ny fotoana fa jereko tsara ny famantaran'olako dia anisan'ny fotoka evi-baventy io rena ny hoe evi-baventy protestantisme ry havany amin'ny hoe ny fahasoavana ihany sola gracia io fahasoavana ihany io ny foto-kevitra protestante nampianary nitovozitsika tany Martin Luther zany nitovozitsika eto amin'ny Jean Calvin zany sy ny mpanisy fivavahana rehetra moa zany ranomarina dia niomponany hoe Andriamanitra no mamonjy ka manatanteraka zany famonjeny zany amin'ny fiandrianany sy ny fitiavany manontolo ka tsy misy na inona avy amintsika olombelona hatonga antsika ho voavonjy fa asan'Andriamanitra madiodio ny famonjenantsika Andriamanitra no manome antsika an Jesosy Kristy Andriamanitra no manome antsika ny fitiavany eo amin'ny Jesosy Kristy nandatsahany ny anavotana antsika Andriamanitra no manome antsika ny fiainana vaovao amin'ny Jesosy Kristy nitsangana tamaty Andriamanitra no manome antsika ny fanahy masina Andriamanitra daholo manao an'izany zany ry havana le sola gracia ny fahasoavana ihany ary mila mahatsiaro an'izany tsara tsika ry havana malala mila mahatsiaro an'izany tsara Andriamanitra tena miasa mihitsy amin'ny fahasoavany hamonjy antsika dia toizako ny fanontaniana ateraka zany iresaka sola hafa rehefa avy eo fanontaniana fahatelo ahoana le fanontaniana fahatelo vakio mafy zay manana boky ka midika ve zany fa tsy manana diditsika irahantsika mahalala ny valiny ry havana ahoana ny toyny eo anjarantsika ny manaiky hiasan'Andriamanitra zay ny anjarantsika Andriamanitra miasa ampitombo antsika fa anjarantsika ny manaiky hiasan'Andriamanitra kristianina velona tsara amin'ny finoanan'i Kristy izany hoe naninona lizy nanolo tena marina ho azy no kendreny ny asan'Andriamanitra anjarantsika ny manaiky aninona handray an'i Kristy kristianina mihamatotra amin'ny finoana ka mahafoy tsy misy aintso ry havana fa itsio kely ka mahafoy tena hivavaka hamaky baiboly hanao adidy atao amin'ny fiangonana hitaona olo-kafa ho azy no ilofosan'Andriamanitra hiasany eo amin'ny fiainantsika dia ahoana ny toyny anjarantsika ny manaiky ny fanefeny antsika anjarantsika ny manaiky tena anjarantsika mihitsy ry havana malala izany manaiky izany ary io zany
raha iverina kely amin'ny apôstôly 12 lahy samy nantsona dolo nge ny apôstôly rehetra ary nanefy an'ireo apôstôly reo Jesosy nampianatra azy ireo niaraka tamin'ny vahoaka Jesosy nampianatra azy maloka Jesosy nampahita azy ny fahagagana rehetra nataony Jesosy nahita an'izany daholo ny mpianatra Jesosy 12 lahy saingy nisy lehilahy anankiray ihany antsoina hoe itomboko lahy Jodasy Iskariota fantatsika ny tantara nanaiky izy sa tsy nanaiky tsy nanaiky izy tsy nanaiky izy ary raha ihany ny manazavany naninona ny namadika an'i Jesosy Jesosy niasa asa mitovy ny nataony Jesosy tamin'ny Petera sy Jakoba sy Jaona Matthieu sy ny sisa izy 12 lahy reo izy tamin'ny Jodasy fa niafa nanaiky fa Jodasy tsy nanaiky ny asan'i Jesosy dia ohatran'izany koa zany tsika miara-mianatra eto miara-miditra am-piangonana miaraka mihira miaraka mivavaka miara-mantana ny soratra masina saingy misy olona manaiky misy olona tsy manaiky dia anjarantsika manaiky riavana izay ny anjarantsika toizako ny ohatra hoy ny Taolo matavitapany izany hoe tsy mahalaza feno ny hevitra tikambara ohatra ihany no ampiasain'ny Paoly raha nyresaka momba ny zava-maniry sy ny trano izy tsy zava-maniry na trano tsy manan-tsafidy anefa isika fa inona isika olombelona afa manaiky na manda ny asan'Andriamanitra Andriamanitra dia miasa mandrakariva miasa mafy ary miasa tsara trano raha sanatria tsy mitombo amin'izao fandalinany amin'ny finoana omena azy ao tsy izy no homentsiny fa ahoana izany tsy nanaiky ny asany tato amiko ihany zay io aloha azava ny resaka riavana malala aza adinoana fanomen'Andriamanitra inona safidy isika ary tiako riavana malala ny tatitra etona izay nisoratany dada raha ndray mahasoa Jean dada niteraka anay io mpitandrinainko moa izy ao ambokiny hoe ampoanao ny fahasoavako momba izany safidy zany mba hanaovantsika safidy tsara hanaiky ny tombo dia tanteriko zany ito ny zavatra nisoratany dada ao amin'io bokiny io hoy izy nataon'Andriamanitra ambany kely noho izy ny olombelona araka ny Salamo 4:1 ny safidy omen'Andriamanitra ny olombelona io mahambony ny olombelona io manaja io safidy io Andriamanitra tadio ny tena lazaiko taminareo teto anao zay teto moa hoe Andriamanitra dia mahalala fomba ka tsy mamaky mivaravaranao manaja io safidy io Andriamanitra ary azo lazaina fa ny hanitokana toa tsy azon'Andriamanitra foanana ao amin'ny olombelona io no mampiavaka ny olombelona amin'ny zavaboary rehetra nefa tsy mahandriamanitra azy aitsio ny diso ravina maro mialatsiny amin'ny fihavanana tsy mahandriamanitra azy koa Andriamanitra teny ray ny ataon'Andriamanitra amin'ny safidy io dia ny mamelona sy mitarika azy hahafantatra ny lafiny ratsy sy tsara eo amin'ny zavatra roa isafidianana ohatra ao amin'ny Genesis 2:7-7 dia zao mivoasoratra ao manasa mpitiavanareo hiaraka maky zany amiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jehovah nandidy an-draha lehilahy ka nanao hoeny ny azo rehetra eo amin'ny dia azonao hinanana ihany fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro ray hinananao azy dia ho faty tokoa ianao ampahafantariny koa ny ho vokatra io safidy io ho faty tokoa ianao raha mihinana hita betsaka ao amin'ny baiboly koa ry havana fa mampiasa ny teny hoe raha sy ny hoe izay ny tompo mba haizana amin'ny safidy ohatra ao amin'ny Jaona 4:10-15 ndao vakina miaraka indray amin'ny anaran'i Jesosy raha tia ahy ianareo dia hitandrina raha tia ahy ianareo dia ao amin'ny Jaona 4:7-12 indray dia hoan'ireo izy izay mino azy dia tsy elohiny fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloko raha teo satria tsy nino ny anarany zanaka lahy tokan'Andriamanitra izy ny fifidianana riavana malala dia vokatry ny safidy eo anoloan'ny zavatra marobe izay samy tiana dia misy roa lehibe sarobidy indrindra no isafidianana iza ny tiako kokoa na tiako indrindra ny iray ihany no tsy maintsy vidiana ny safidiko no miasa amin'izay tsy safidy ny hafa fa ny tiako dia mety tsy tiany ny hafa dia mifidiana midika hoe ampiasao ny safidinao raha ny riavana malala tena zavatra mifamatotra amin'ny tenanao samyrely io tena mifamatotra amin'ny tenanao samyrely io ny olona manodidina anao dia tsy afaka mibaiko ny safidinao raha ny marina hakaterendrareo tena manana ny safidinao ianao ary masina ianao atrehan'Andriamanitra ny safidy ampiasao ny safidinao toizako ny antony hanomezan'Andriamanitra ny olona hisafidy dia satria misy zava-dehibe roa ilain'Andriamanitra handraisan'ny olona fanapahan-kevitra na iza amin'ireo na iza no ho raisiny fanapahan-kevitra tsy azo iveren'an-dalana no tsy maintsy raisina
iankina ny ho mandrak'izay ny mpifidy zany ary satria lehibe sy goavana ary mahatahotra toy izany no andrasan'Andriamanitra amin'ny olona tsirairay dia tsy mahagaga raha ireto lehilahy lehibe ny fiainana araka ny baiboly ireto ny samy nanoratra ho fanafarana ny olombelona hoe andao vakina kely ty teny nambara amin'ny Mosesy tao amin'ny Deutéronomie ty ndao ary ahoana voasoratra amin'ny anatonga indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza tamin'andidiko anao androany ho tia an Jehovah Andriamanitra ka handeha amin'ny lalany sy hitandrina ny didiny sy ny lalànany ary ny fitsipiny mba ho velona ianao ka hiamaro ary mba hita iny Jehovah Andriamanitra ao anao any amin'ny tany izay efa hidiranao holovana fa raha mivily kosa ny fonao ka tsy miaino ianao fa voatoana iankohako eo anatrehan'izay andriamanin-kafa sy hanompo azy dia lazaiko aminareo anio fa ho ringana tokoa ianareo ary tsy ho maro andro miantso ny lanitra sy ny tany ao anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanzonana ko mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny zanakao dia ny ho tia an Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hiaino ny feony sy hifikitra aminy fa izany no fiainanao sy fahamaron'ny andronao mba ho nenanao amin'ny tany izay nianianan Jehovah homenanao iza no miteny zany Mosesy araka ny Deutéronomie toko fahatelopolo andininy fahadimy amby folo sy roapolo teo amin'ny takariva amin'ny fiainana teo tantany no nilazany Mosesy an'izany efa marapahana izany ady hoe aho hoe saino zany anio fa io koa Josoa melony hahafatesana ndondreo vakina amin'ny aran-tompo ahoana izy koa ankehitriny matahoran Jehovah ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana ary ariw ny Andriamanitra ny tompony ny razanareo tany an-dafin'ny ony sy tany Egipta ka manompo an Jehovah nefa raha tsitraka reo ny hanompo an Jehovah dia fidionareo anio ary izay ho tompoinareo efa vitan' Jesosy Kristy tamin'ny rano teo amin'ny hazo fijaliana riavana malala teo Golgota dia tamin'ny hafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty teo amin'ny fasan'i Josefa avy any Arimatia ary amin'ny petrahany mandrakizay eo ny tany nakavan'Andriamanitra ary mifonako antsika mpanota manatona azy amin'ny fotoana sy ny toejavatra rehetra izay rehetra hahazanak'Andriamanitra ny olona tsirairay dia manafatra ho izy ahoana ny afatra hajao ny safidy hifidy an Jesosy Kristy fiainana mba ho velona mandrakizay ianao hajao isafidy io azavatra ngezabe ry avana malala natsirovantsika an'izany a misy olona mike manao safidy fa tsy hajainge le safidy atony asa moa rehefa nitantaran'izany taminareo na tsy fa raha mbola tsy tantara dia tantaraiko izao rehefa nitantara dia mamelany fa fantatra zay ataoko zaho dia mpitana nitondra fiangonana vao lasa fiforonana FCKM dia natao re le ty fanokanana katekômena indray alahady vita soma tsara dia vita le fanokana katekômena dia ny ariva mifanena tamin'ilay ankizy anisan'ireny raisina non paster tena faly be mihitsy raha na fa voatokana mpandray za koa tena faly mihitsy faly be izy dia manao arosage eny amin'ny bara manao arosage eny amin'ny bara dia manontany teny ianao nanao safidy ianao hiteny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana manaiky marina sy mino afa Jesosy ny tompo sy mpamonjy ahy dia aiza marina moa zany fanekena nataonao zany nitazoninao ve le safidy nataonao ny ariva niny andro nanokananao ihany ianao dia fery amin'ny bara ianao manao arosage miaraka amin'ny toaka amin'ny namanao zany zany sary anankiray anisan'ny matanjaka indrindra ao anatin'ny fahatsilovako ry havana maro hoe misy olona tena manao safidy saingy tsy manahy zany le safidy atao ary ianao ahoana mba hajainao ve ny safidy nataonao hoe tena anaiky tokoa an Jesosy Kristy dia tazorina sy hajaina izany safidy nataonao zany zany no antso ry havana malala hajao ny safidy hifidy an Jesosy Kristy fiainana mba ho velona mandrakizay ianao ny famonjena na ny fahavelezan'ny olona iray ary dia tsy miankina amin'ny Jesosy Kristy intsony ahoana ny toyny fa miankina tanteraka amin'inona amin'ny safidin'ny olona tsirairay kosa eny fidionareo anio ary ny fiainana dia Jesosy Kristy irery ihany mba ho velona mandrakizay miaraka amin'ny ianao zay zany atreo ny teny nataony dady dia za marina azy manao hoe hoy Jesosy hoe zay manansofina mety miaino aoka izy iaino amen eo amin'ny takila fahatelo amby roapolo ry havana miala tsindray aminareo zay tsy manana boky
dia misy setriny tia lela zay hoe fampiarana zany zao setriny avy aminao misy zavatra vaovao taminao ve tamin'ity fampianarana ity inona ohatra dia misy bangy ho fenonoana an-trano inona ny zavatra anapahanao hevitra fa hampiarina eo amin'ny fiainanao vokatra ity fampianarana ity dia hoe manaiky hafa sy ny sisa dia andramo atao any an-trano io ry havana malala raha tsy tianao soratana ny boky dia sorato anatin'ny kahie anao fa andolo atao le hira hoe vaoko mpakatonteny ianareo zay mahay dia mihira mafy zay tsy mahay dia mianatra mafy zay ndao iara-mitsangantsika anao an'izay raha misy olona manana fanontaniana dia afaka miray fanontaniana roa amantelo tsika aoriana rehefa vitsy zay hery zay misy mpitendry avy eo ambony ao fa aoka ho mpankatony teny anare fa aza-piaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanare aoka ho mpankatony teny averina fa aoka ho mpankatony teny anare fa aza-piaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanare aoka ho mpankatony teny mipetrahary avana malala misy manana fanontaniana ve izy moa zany hitondra n'lay fanamafisam-peo mandehandeha sa tsisy moa izy ay efa iny misy manana anontaniana ve tompoko atsangano ny tanana dia manatony ndao ary aza misy idirany any resana ka zay valitenao zay aloha dia valiteny fototra mivavaka mahagaga ny asa mivavaka ao amin'ny fiainan'ny olona tena mahagaga mihitsy dia toy izy mivavaka ataonao dia andraso ny fotoanan'i Jesosy anomen'ilay valim-bavaka mety ho maika loatra ianao fa hoavy ny fotoanany zay ny anankiray dia ny faharoa ilay nolazainao koa noko hoe baiboly velona ao an-trano tena zavatra ngezabe koa zany misaotra tompo tena zavatra ngezabe zany hoe ny fitondrantena sy ny fiainantsika ao anatin'ny trano dia tena filazantsara mihitsy mambabo na manosika ny olona tsy anaiky an'i Kristy zany venareo mba kristianina le amin'ilay marina nolazaiko fa tsy hoe amin'ilay tsy marina fa dia miezaka tsika miaina tsara ny finoana dia modely velona ao anatiny zay zavatra tena ngezabe mihitsy zay tao anatin'ny boky kely mivakiko hoe tournesol zany moa zany tena olona dalam-boky mihitsy raha miresaka boky aminareo dia mamelany liko zany ny fiainako dia namaky boky aho tournesol zao ny tantarainy miresaka le fiainana zany niara-mipetraka ny vehivavy anankiroa tia kristianina tia tsy kristianina dia mpifanila vodidrindrina eo moa dia fampiaraba dia ana dia le kristianina zany nitaona le tsy kristianina ndao raha matomba mivavaka andao anatengoana mba andao manolora tenan'i Jesosy dia aza miresadresaka amiko am'zany le tsy kristianina izy indray andro nandeha ny etsela le raha matoa tsy kristianina dia avy ny etsena tany izy le raha matoa kristianina nikarakara zaridaina hitoko tany eo hitany eo dia fampiaraba manao ane nanao na avy ny etsena ahoana dia nitariny menimenina be le raha matoa matsiravina misy mangaladaza mpivaritra dia ho le raha matoa kristianina zany nge nivavahany na ratsy azy zany olona mba misy an'i Jesosy ihany manome fiadanana tezitra le raha matoa tsy kristianina zany ndray le Jesosy anao zay izy kizy avy ny etsena io nitondra ovy diry nitao anaty le raha matoa kristianina ovy be anankiray zany izy le raha matoa kristianina tsy namary fa lasa niditra fotsiny izy koa tezitezi dia lasa niditra tany volana vitsivitsy ta teoriana tia le raha matoa kristianina nidondoto ranonao ahoana anina tia izy mitondra aroke zao tadidinao firy volana lasa zay torahanao tamin'ilay ovy be iny ie ka zao namboleko le izy dia tia misy ovy ray arokely zany izy ovinao tia dia ateriko aty aminao zany izy ovinao tia dia ateriko aty aminao antareo ny zavatra nitranga ty zao nanorika moramora tamin'ny talehan'le raha matoa tsy kristianina ny ranomaso
raha ohatran'izany ny kristiana mba teo kristiana ohatranao aho zay ny mamarina le zavatra nylazainao teo hoe baiboly velona sy misokatra anatin'ny tokantranontsika isika de ataovy zany fa zao koa anefa azontsika atao tsara ny miantso mpanompon'Andriamanitra hafa zay no izy tena azo atao mihitsy tadio fa ny raha lany Jesosy ange tsy nino azy fa rehefa nitsanga tateo orina ny latsan'ny fanahy masina vao lasa nino azy ny raha lany de ny apôstôly teo ndray zany no niverina ny tolo tamin'ny raha lany Jesosy nyray tapo tamin'i Jesosy zany a ohatrany Jakoba zay izy vonino de azonao atao koa ny miantso mpanompon'Andriamanitra atsoy paster anareo atsoy zay mpiandro namanareo atsoy zay katekisina mpitoteny na kristianina tsisy hoe tsotra sarotra moa tsika hoe kristianina tsotra fa atsoy zay kristianina namanao afaka miresaka aminy ary io mba mivavaha tsara de omeny Jesosy foana ianina no raha atsoa de mba inono fa misy mantsy na de samy kristiana zao ianina ny etikentinao ty tsy ahita akory tsy hita zay mba olombelona atsika moko de mba jereo zay olona mba tiany hoe inono hoe raha iranina zao ny anina mba enony zanako inono ny vadiko mahitan'izany daholo tsika rehetra fa tsisy anjely akory dia hitanao fa mety olona hafa no ampiasain'Andriamanitra hitona azy ho an'i Jesosy fa azo atao tsara ampiarana tsara zany rehetrarehetra zay longa manzavatra azo atao mino aho fa manana fotoana ny tompo hitomana azy ho an'ny tompo de mahereza aiza-kivy misy mijoro tsara ianao ho fahazabana de Andriamanitra no miasa zay mahereza tompo ary aiza-kivy fa miaraka aminao foana Jesosy misy fanontaniana hafa ve tompo io akaikinao io ino tompo Sotra indrindra sotra indrindra ento zay no toizy tsara mivavaka tapitra ny fotoana riavana malala za olona tena maro-potoana be mihitsy ary no ny fahatahorako tara zao de sy azonao an-tsaina mihitsy fa najanoko tany ny tombely de nandeha tongotra mba ho tonga eto ara-potoana riavana
dia tokony hamarina amin'izay tsika anomenareo fotoana zao ivavahana mangina ivavaka mangintsika heninao daholo zany fampianarina sy zavatra samihafa zany inona re zao ny tianao ambara amin'i Jesosy hoe eto Jesosy ny teny taminao izy ary te hiainao anao izy zao mivavaha ianao ivavaka mangintsika isy hira ho tarihiko rehefa avy eo dia ao anatin'izay izy iray mba mandroso etya zay solo-tenanareo anankiray hamarana ny vavaka mangina ho fe ny vavaka mangina rehetra ataontsika ivavaka mangintsika ary Niatakai mangina yenui kambavali kudia mbitendenda yana wanke yitiu rize sopana zavaniti yana yati wumandi lam landavandi fu na yo arindi ataka mansoa ry vavaka vavakantsika ry havana dia tsy mitsahatra izay ry Andriamanitra ranay misaotranao midera mankalazanao satria tsapanay tokoa fa tena tianay ianao nomenao ty fotoana ety izahay na hahafahanay ny tombo ao aminao Jesosy Kristy tokoa ary asanao Andriamanitra tokoa izany na miezaka takan'inona izahay rehefa tsy asanao Andriamanitra te zava-poana ihany zany dia misaotra indrindra ry Tompo satria nanakambara taminay ianao ary eo koa ny mpanomponao izay nanaiky nizara taminay nanome izay avy aminao Andriamanitra mba hampitombo anay satria tsy tianao izahay ho amin'izao fotsiny fa tianao hitombo ary anana fakatsara ao aminao Jesosy Kristy dia mankasitraka ry Tompo satria tena misy tokoa ny zava-baovao izay tsy fantatray raha tsy tamin'ity androany ity dia ingana izany ry Tompo mba tena ho fiainanay tokoa izay rehetra nyraisinay teo dia ny asan'ny fanainao masina hiasa mahery ao anatinay mba tsy ho fahazarana ho anay ny miaina mianatra fa tena handray tokoa izahay amin'izay zavatra ampitaina aminay tsirairay avy fa ampianary koa izahay Tompo mba tsy hijery olona tsy pasteur no nijerenay aty fa ianao Jesosy Kristy ianao mihitsy no tianay hitoetra-betsaka ao anatinay ka hampitombo anay mba hahafahanay tena miorina amin'ny finoananao Jesosy Kristy dia ndreto izay mianakafy samy manana ny etaetanay izay efa nambara taminao teo dia mino izahay fa mpiainy vavaka ianao ary mpamaly vavaka ka ny dera sy ny laza ny voninahitra dia ho anao irery izany fa akambanay izany vavaka izany amin'ilay efa nampianarinao manao hoe ranay izay any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay an'io ny anina sahaza ao anay
ary mamelany elokay tahaka ny namilana izay meloka taminay araza mitondra nay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika ry havana fa tanteraka indray ny fampianarana tamin'ity alarobia ity andro faharoa izay nanekeny ny ray aman-drenitsika izara tamintsika dia araka ny teniny teo moa dia hoe tsy izy no jerena zay mazava izay afatra izay. Misaotra président satria betsaka ny zavatra vaovao voaray tokoa tamin'ny fampianarana nataonao dia ny tompo hanafery anao mandrakariva ho anao sy ny vady amanjanakao satria mifanohana aminao moa reo rehetrarehetra reo tsy afaka misaraka dia ho tahin'ny tompo ianao dia amin'ny heriny mbola iona indray tsika amin'ny larobia mbola mitony fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia tiana ny manambara eto araka ny fampianarana nataony tsy hoe rehefa président na mpianatra antsika dia tongotsika fa ny sekoly finoana dia misy foana zany na tsy izy ara mampianatra dia misy mpitandrina hafa indray mampianatra dia manentana antsika rehetra zany satria tiany tompo itombontsika dia tonga foana tsika na tsy izy tsony ara mampianatra zay mazava izay afatra zay mazava izay afatra izay dia makasitraka indrindra président dia amarana fotoantsika misy an'le ny anaranao dia jerenao fotsiny dia iny zany no asianao fanamarihana fa izay tsy mbola nanao fa androany vao tonga dia le any ambadika any amin'ilay fotsifotsy mbola tsisy anaranao zany sorataneo fotsiny ny anaranao zay le boky ve mbola misy le boky zany lany fa amin'ny heriny indray zany ho an'izay mbola tsy nahazo 4,000 ny vidiny dia amin'ny heriny indray zany no mitondra zany ray aman-drenitsika dia amin'izay fotoana izay tsika mahazo indray eny ary